tantara eto amin'ny RDB. Atolotra anareo anio ny tantara indray miseho nosoratany Raminso Aimé. Tantara nampitondray ny lohateny hoe asa soa. Ireo anome aina ny tantara Lanto sy Oly miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariva no miana Totosa. Tompoko mialatsiny raha samy rizika aminao aty atsena dia mialatsiny koa raha sendra olona mitovy fa ianao ve tompoko tsy Claire? Tsy misy tsiny tompoko fa ianao ve tsy Saondra? Tena Claire marina. Andriamanitra i Claire marina. Saondra marina. Ory Claire fa naninona kindry? Ohatra ny tsy nampino mihitsy a. Teny Claire marina ve ndry? Kefa hoe Claire ka inona indray? Gagangandry? Tena gaga kia. Efa ela ny anona dinika indry dia tena tsa hoe somba tsisy io fa tena niovaka. Zao aky sisa. Fa tena ninona kindry dia tena lasa mampalahelo ve? Tsy hoe mampalahelo fa tsy mampino aho ahy. Ka dia mino amin'izay ndry fa za ty fa ahono ahoana? Oaizy indry io zao ka. Tsy ho aiza fa te mivenjivenjy fotsiny. Mandehandeha fotsiny ohatra ny taratasy tsofin'ny rivotra. Ka raha manam-potoana indry dia ndao androsatra trano fa zany eto ampoditra ny tsena tany no mipetraka. Androsany amin'ny rivo sao dia manahirana izany Saondra. Tena tsy misy olana mihitsy fa andraso aloha hividy voatabia kely eto mba hanaovy toko iray amin'ireto raha matoa. Iny zay misaotra dia ndao ndry mandrosoa atao trano ary tena eto ampotony tsena malangeny misy andry Saondra tena eto ampotony mihitsy mandrosoa kia. Ka ankoatra ny tabataba aloha dia faran'izay milamina ato amin'ny fitsenany. Ny tabataba hono rehefa zatry indry tsy entsoniko mandrosoa. Sao dia anahirana aky ty vahiny tsy nampoziny tery Saondra. Kefa hoe tsy misy olana hoana dia kely azy. Zara tena faly be mihitsy nahita andriko. Mipetrapetraka fa zaho no ato tena tsara ka. Milamindamina be sady madio Ka novako kafe vetivety ve londry? Misaotra fa efa nanao kibotsena teo ahy. Kafe sy mofo gasy dia vita ny sakafo maraina. Fa ahoana akiry Claire? Fa naninona ho andriny dia tahaka izao sisy. Mialatsiny aloha fa tena tsy zao mihitsy ilay Claire tamintsika mbola nianatra. Ka zany izy hoe tamintsika mbola nianatrako. Efa 5 taona lasa zany. Vao 5 taona lasa kitsika reny nanao baky reniko. Eny ka na 5 taona lasa zany rehefa ho potika dia potika. Fa potika ahoana mondry ity zany tsy azo ampitaina mihitsy ny ndry tamin'ireny nianatra ireny sy ny amin'izao nahitako andry izao 5 taona feky dia tena lasa ohatran'ny vaviantitra be izao ndriko. Ny banga sy potika, ny volo fotsy sasaka. Ny ivelany fotsiny ary zao hitandry izao fa ny ao anatiny koa mbola antitra noho ny aty ivelany. Fa naninona tsy maintsy resaka tokantrano indray izay. Dia efa mahay maminany koa ngendry izany. Dia resaka tokantrano feky dia nahatonga an'izao marina tsy tena mampalahelo. Ka zao ry nanjara ka aza atao mampalahelo zany Ka mieritreritra mibika sy ny endrika dia tamin'ireny tanam-pianarana ireny aneky dia lasa lavitra ny sainy. Raha misy tovovavy nitsiriritany pahitsy tsy mbola nisy takandry mihitsy. Ity filazandry azy koa dia tena marina. Sady lava na ny tena na ny volo
ny bikany ranjo, ny otava, ny fandeha. Tsy misy tsy miendrika rehefa mandalo ndry sady tsy vita ny endrika sy bika fa ny fahaizana, ny fahendrena, ny tsy haiko e, tena tovavy. Okaka izany ho any fa makarary andony mieritreritra an'izany a. De tadidiko tsara ho afa misy any fiara tsara tarehibe iny maka sy manatitra ny dry matetika. Hitako lotika daholo ny fon'ny ankizy lahy tamin'ireny a. Ka efa hoe makarary andoha ho afa isahondra koa. Ka tena mahalasa saina kosa angeky hoe olona tahak'ireny ve de niova be toy izao. Findrivy aloha tsy mikasika ninina na hoe raha miboakazo azy. Za manko tsy miasa androany de malalaka tsara tsika sandriko. Ay, mioran-doakasy ary azy misy ao e. Sao de manahirana indriny nefa ne. Tena tsy manahirana mihitsy ka. Tia ny vera. De asiako ny vera indry a. Ie. Ao. Okazay. Zay fa misaotra. De tiany a. De hitondra soatsika kia. Eno a Kiry Claire. De ahoana hoe ty resaka tokantranona bodika andrity? Tadidy indry le vonresahindry teo hoe misy olona mahana fiara tsara tarehy nakasina nahatra nianatra iny. Lay le vonresahindry teo e. Tadidiko tsara ho a. Amin'ilay lazaiko andry hoe lodika ho amin'ny fon'ny ankizy lahy tamin'ireny a. Sady tolo efa somary lehibehibe ihany le nitondra ny fiara iny. Tena izay mihitsy e. Eny e. Tsy de hoe antitra izy akory fa zokiko eo amin'ny 10 taona teo eo izy iny. Maty vady izy iny. Ay ve. Ie. Manana magazay goavana be izy ao Andravoahangy eo a. De mpamongady ny tena asany. Namandry dadanay be izy iny satria ao aminy dada sy neny no maka entana. Ay tokoa moa mivarotra ny dada sy neny indry. Zay mihitsy. De mpinamana be reo a. De noho ny maty ny vadin'le rangahy iny de nampidiry ny dada sy neny tampoky ny olona iny. Mpanambe? Tena manana. Hitandry amin'ireny fiaran'ireny. Eno a. Inona ho indriny zavatra tsy nomeniny olona iny ahy e. Azoko tsaina mihitsy ka. Zay ny tadiaviko rehetra de azo. Saingy no laviko kosa aloha ny fangatahany aho vady e. Marina. Ka no laviko satria namanana azy izy ny zanany misy romenada de azoko tsaina fa ho sarotra ny fiarahamonina de aleoko nanda. Ka tsy naneny be ny ray aman-drindry. Ka sahondra nga ahoana. Ny atezeran'ny dadanay ondry. De aleo tsy lazaina fa teny ratsy isa hoa tsy nataony ah. Rosaka izany ka. Ny mamanay moa de lasa mona nanomboka teo. Tsy nitenena nitsony ah na teny raim-bava aza. Mona tanteraka. De ahoana ky ny fiainanareo tamin'izany? De samoloko azy eniko inona moa. Fa leranga kosa aloha isaorako betsaka e. Satria izy daholo angeky no niantoka amin'ny fianarako taorin'ny baky. Ay kosa ve. Vita manko mibaka de isika samy miparitaka iniko. Ie, fa za aloha mbola nanao zavatra maromaro ka nanao informatika, anglisy, zaitra, inona koa. De tsy nitahira helo tamindry zany izy. Ka ny fanazava tsara aloha zahay ka na izy koa zange tonga saina ihany hoe tsy mety e. Fa ry dada sy neny no. Ka ny an'izy ireo koa ngamba kely resaka varotra ny tena. Zahay mihitsy e. Nandroso be ny varotra izy ireo raha hoe ny vady zahay sy le mpanany. Ka raha zay kosa aloha. Angavy tamin'izay. Fa mbola hoana indray? Mbola misy olo-kafa ndray nangataka e. Iza indray ka? Olona tena tsara sady manampaizana be le izy fa sady mianatra hono izy no miasa any ampitany ka tonga teto izany hoe tady fotsiny no nalehany tady vady zany e. De ahoana ky? Ka le olona ky ohatry ny maikamaika be zany a. Tsy misy resaka hoe ifankalalana tsara koa fa tonga hono de fangatahana soratra mariazy any am-piangonana de lasa. De maninona ka? Ka dodori be zany ve ky de ahoana? De tsy raikitra indray zany? De tsy raikitra e. Vao maika ny tombony any anatin'ny fahatezeran'ny dada sy neniko. Kindry kosa ne zany tena. Eny e. Zako aloha tena olona hafahafa zany e. Sady tsy haiko kia. Samy manana ny anjarany ny olona e. De ahoana ny toyany ary? De indray mandeha hoa sendra nitady zavatra tena naraka eto teny sendra ny mpanendaka. Andriamanitro. De tonga hoa de tony le jolany poketrako de nikikika be aho ozy ndry. Kanjo tsy lasa lavitra akory le mpangalatra de azon'le tovolahy zay izy. Ndray mpimaso hoa de fitetaka tamintany le jolay de nataon'olona potika teo. Fa le tovolahy lasa nanatona de nomeny ihany poketrako. Toa misenty be ndry. De ahoana?
de teoke nyfankalalako sy solo fa solo no anarany ndray de ahoanaki de ahoana moa fa de izy no lasa vadiko le tovolana monjy andry tamin'le mpanao sity mahery eno zay ve le hoe tetrambaratra de tsy haiko aky fa na izy na za tonga de ohatry ny fankahazo be zany izy moa karazany tony lehibe sandry sy fohy volo tony sady vaveto ny lava ary mitovy fitiavana angitsika roa zany ny akoho le karazan'olona takany indry zany ny vadiko aindry manambady tsy tena hoe zany fa mbola ho tantarako andry ihany fa toy izy ny indry teo de tonga ho ahy solo nangatakato aorian'izay fa tsy azo ndria-tsaina nge nanaovany dada sy reny azy fa ahoany fatana jiolampody reny ve ho dada no vadinao saika tsy hitandreo fianakaviany solo hoany varavarana ny voana fa rokalika sisa tsy natao ny dada fa ahoana kosa kia loza ngeky izy zany fa tantaraina de ohatry ny mory ny ainaro tamin'izany ondry loza tena loza fangavo hitan'izany fa ahoana indray na sainy dada nangonina ho any entako de tsy navela miperaka tao amin'ny tsony andriamanitra ny lanitro tena vitandada ho any nandroka tsy nety kosaka izy zany zao kia aleo ato zany nantantarandrira zany fa so mampitombony alaelondrio ka so hitandozako tsy maninona kia za raha koa zange mba misy andry tantarako ny mahazo ahy de ohatrany hoe mba maivamaivana koa nge ny foko ka raha tsy mampaninona andry de vonina mihaino andry ary ka le izy aky de zao angambaka izy satria za tsy nahazo tsodrany tamin'ny ray aman-dreny de nanoheverina ho tsara le tokantranonay ay de mivady any ianao sy izy moa izy teo solo mivady any nareo solo zany mivady aky izy ay nalahelo be azy solo nahita tamin'iza voroaka de tsy haiko aky hoe alahelo ve ny nanambadiny solo azy na sasa tsy haiko hoe fitiavana sa inona tsy nety ho any tokantrano sa hoe tsy nahazo tsodrano tsy haiko tsony fa tsy nety ahoana ny tokantrano ndry tsy nivady heritaona koa renge zahay de tsy tamana tao an-trano izy dry fa inona hono ny antony de tsy mazava amiko akia asa na za tsy mbola nitoejazaminy ve sa inona tsy fantako fa zara hoa izy raha mandalo ao an-trano fa inona aloha ny asany tsy mino ankampandry fa na ny asany izy mbola tsy nolazainy ahy dry fa inona koa ary zany ka tsy mety milasa izy ka ataoko ahoana ary ny vola de zay omeny ahy eo ka inona ny tsy de tavandry asa raha zany ka tsy avelany tsy avela miasa ndry tsy mahazo hoay kosa de atao inona fotsiny ndrikala ny diploma tena vizana akia ary de azagagy ndry raha zao sisy tena tsy mety zany tena tsy rariny zao ndriko nge fijeriko azy to tonga de resy tsy mba miady akory ndry de resy ka ono anova fihetsikitsika sindry anova fihetsika onaky aza taitry ndry fa tsy misy kisendra se le atao amin'ity tontolo misy atsika ity fa matony ao ntsika sindry de misy antony ao ka ny antony de zao anampy andria manomboka an'io ary hitandry fa ataontsika miofo zany vadindry zany anaovany solo azo mezandry fa izy vagagany eto rapitsy de rapitsy ihany ndry de tonga avy eto amin'ny firy afaka vendry loha amin'ny folo afaka fona rapitso amin'ny folo ndry tonga eto zany za ihany akia ndray ary ndry zany ane tena manaja fotoana mihitsy ka efa hoe amin'ny folo de amin'ny foloko eno mandrosokia tena maro-potoana mihitsy ndry ka inona mompina ataoko ao zay za rery eno ka mipetrapetra efa ny sakafo maraina fe zao ndry io ka dre kafe sy mofogasy ho de vity zay veky de mahavoky andry misy gato reo raha raha gato indray de tsy misarasara ka misaotra zao sady mihina andry no miresaka tsika mihaino ndry efa nilazaiko andry fa iadytsika tsy afaka ao andohandry mihitsy ty aby ty kindringy ho aty tsy miady akory fa tonga de resy
ka iady amin'iza moa sika ty e iady amin'izao toerana misy andrimampalahelo zao ka eny ariko de ahoana ka voalohany aloha satria manana ny fitaovana rehetra mikasika ny fanaovam-bolo de olokotsika ty volo efa foty sasaka andry ty ay rehefa vita ny gatao andry de hosasako ny lohandry de ataotsika lasa tanora kely ndry rehefa aveo tanora kely ray zay aloha raha pitso ndry de mamonjy mpanao nify efa naka fotoana ho andry no marainy de raha pitso ndry mandeha ao itsapititsy le mpanao nify fa tsy lavitra sady namako be izy no mahay be olona be ao aminy ao fa nanaiky izy hoe andray andry voalohany raha pitso amin'ny valo ay de ahoana ny vola za nge tsy manana naovana an'izany matoa tsy vity reo aza mivaky loha amin'izany ndry za mendraikitra an'izany vita ny gatao andry misaotra kifa voky be de avy ary ndry eto fa vonony ndreto de atao ny volondry ay ve ndry manana zao fitaovana mpanao volo zao tena nianatra nanao volo mihitsy fa aiza gaky ndry ay saika hoe alefako ana amin'le namako zay ndry fa tsy miasa androany de aloko mihitsy zany manao volondry ka ay misaotra kifa tena mananamana mihitsy mbola tsy vita kory de efa misaotra sahady eo ary aloha sasako ny volondry sady miresaka ihany tsika sao de mba mahasosotra ny vadindry aloha tsy misy olana zany trikalana kely aza zay koa nge tsy mba tahaka ny anareo zany hoe vita soratra ndry fa ona tiana ny anarany samy tsy mainka ary tsiditra amin'izany soratsoratra zany tokantrano masy zany ianareo zay le anarana tsy tiana mivavoniko mihitsy azafady raha tsy tendry tsy maninona kory fa mbola zavaiko tsara amindry le izy lay hoe tokantrano masy ve sa ny tantarandry izy roa ay mihaino andry ary any hitandry natokantrano maso io natokantrano tsofina natokantrano norona zay ilazana azy de tsy misy dikany amin'ny estiny zany fa rehefa mahay mifanaraka tsara rehefa mitovy fijery mitovy fiaina mifankaty mifampitsinjo de milamina ny fiainana zany marina io hoe misoratra io ngeky fomba hitan'ny mpiarabe rovana ny vehivavy sy ny zanany rehefa tonga ny gidragidra mifarany fisarahany zay io indrindra ho an'ny vehivavy tsy miasa de mba mahazo an'le hoe pension alimentaire le vehivavy sy ny zanany raha misaraka raha tsy misy fahaditsona nataony akory le vehivavy fa tsy hoe tsy maintsy mahazo zany foana akory tandremo indringa nianatra lalany tsy nianatra fa fantatro zany fa raha taka za miasa ary mahavelona tsara ny asako zandray ary ny tsy maharakako inona moa zay pension alimentaire inona tokoa moa miasa andry be de be raha tiandry ho fantatry miasa amin'ny hopitaly manao mpitsaro-panampy mpanjika boky anglisy avadika teny gasy any amin'ireny ambasady reny manao volo tahaka izao natokantran'olona koa be de be manotra koa indraindray le ohatra manala vizany reny betsaka ho ahy amin'ny lazaiko andry hoe zandray ary ny tsy maharakako santatra kindry zany ka mifikarakara tokantrano tsy ataoko ambany zavatra mihitsy mbola manam-potoana amin'izany koa ndry ndry ve ahoany rehefa indry tsara mandamina amin'ny programa ndry de vita daholo zany zay koa ngeky iny mahatonga ny estina mbola tsy mainka amin'le hoe hiteraka aiza ozy izy ndry mahavitako zany asako zany raha misy zazaka zay ny tsy tiako rehefa miteraka de za ihany no mitaiza zay ny tsy mitovy mantsy ny fomba fitezany zaho ihany no sahirana io satria tsy hoe amin'ny dada sineny lava ny zazako ary tsy mitovy mihitsy ny fomba fitaiza anany dada sineny ohatra afaka mijery tele mandra-parivany andro ny ankizy ohatra zany aty amiko izy mety oferako ny fotoana hijereny tele ka zay fotsiny de efa tsy mety be de be ny ohatra azoko menandry fa raha za de zay ny fijeriko zay miteraka de mitaiza zay ny lazaiko andry hoe raha mbola zao fiainana zao de tsy mainka amin'izany zanaka zany zay fa findray taloha ndry anambarako amin'izay le alava ny volondry manana eritreritra manokana ny amin'ny alava ny velondry ndry ihany ky mijery azy eo fa zay hitandry fa mety ndraso ary fa ny volo koa ngeky miankana amin'ny habean'ny taresy ny bikanendrika ka zay ny lazaiko andry hoe zay fantasindry fa mety de atovy aza taitry ndry fa ataontsika manjamanja mihitsy manjamanja ka mariny zany zay ny tanjonako ataontsika gaga zany solosolo ndry zany fa za dindry ny fotoana amin'le mpanao nify tsy adiniko ka fa tena maiky mpanao nify io jerendrindry ty aty hoe ty ve zao de fantatry ndry hoe solonify aiza hoe ty tena tsy fantatra mihitsy akia marina tsy oatra ny nifindry ihany
tena mahay ho ahy Tena mitandringana anaovan'ny indry fa avadika kiny resaka mieritreritra mafy any atony tsy mahatamana ny sola ho amiko de hoy aho hoe so de zahay tsy mahazo zaza ary no fandriva efa te hiteraka ka ohatran'izany ho azo fijerika azy hoe so de zahay tsy mahazo zaza ny mahakivy any soa e eritreritra io ka tsy olan'izany trikala fa malala-panoatra eny sotra eny andraso fa omeko andriny adresiny tena malaza be io vehivavy io ay andraso tiany adresiny de andramso mba mety amindry misaotra kia fa ny olana indray nge de hoe za mihoatra nefa isolo tsy mandalo koly de ahoana andraso fa avy any amindry raha pitso ariva andraso hoe jereko aloha ny programako so miteniteny foana zary ny azondahako teo raha pitso ariva tena tsy mety fa manana fotoana amin'ny ambasady aka fa ny maraina kia ahoana mety amiko daholo e na maraina indrindra tokana ny riva maraina kia amin'ny valoka hatramin'ny 10 malalaka sambatra mihitsy akindrika za aloha de matsiaro sambatra tsy misy fotoana verivery zany tsy zany koa nge kirikilera fa io fahasambaran'io nge ka tadiaviny fa tsy hoe zavatra tonga ho azy na zavatra milatsaka avy an-danitra ka tadiavina ahoana ondry ka tadiavina ka ahoana ohatra mitady volo reny karoanatsy karoanarira vao monta fahasambarany ny saina koa lamina tsara sady mitady zavatra atao foana mikaroka ho tsy manao ohatran'ireny vehivavy lany andro miresaka sy mitango resaka tsiro reny mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mamokatra manao loto atsy manao ramiaro tsy misy fahasambarana ho hita amin'izany mihitsy za indray aloha kitsy karazan'ireny vehivavy reny eny de mikaroko indri ao an-tranoko fa mijery fitaratra kely nge aloha indri jerendry volondri ao ariny ahoana tena mety kia tena tsara be zay zao de efa fahasambarana mijery ny volondri de vita tsara de efa fahasambarana marina zany fa tonga ny ampy indri rapito zany hatramin'ny 10 zany malalaka ay ndre manitro saika nidiran-doza ry karakilera fa hoany saika dinindringa amin'ny fotoana andrianam-panao nify eny marina zay le mahatsara manana sonda saika afa-baraka marina fa aleo amin'ny manaraka makany amindry fa azadino ny fotoana ndirapitso dra efa tena niova be sady indri ireo amin'ny fitaratra nge mety be mihitsy ka efa nanomboka manjamanja Ody ry Claire ody mba misy olona ve ato ody aisa ondra mandrosoa ry kiala fa firy sao mbola matory foana tindry mbola akanjo mandro foana veky mandrosoa iki fa raha tsy ndriny ato io anga taitra fa de naninona loatra tindry efa amivalo angeky izao mipetrapetraka ay elana tsina kinkorotana vao io koa ngia vao taitra eno fa de naninona loatra ay nijery sary mihitsy kia tamin'ny tele alina de alina be le izy vao tapitra nijery sary mihetsika eno tsy efa tamin'ny ray sasany angamba vao tapitra ndre manitro ka inona roa indrina ataoko eo za raha mba misy anreniko eny ekena mba tsy fandirana fa na de zany aza veky jereo reto korotandriko ambony ambany dolo ny entana aiza hoe jereko na an-dakozy ao kia jereo ao ndre manitro ore olona marina mafy kosa ry Claire ndray reto loto na ny volia na ny vilany ndray reto fako ry Claire ka tsy fiaingokadratraka sy totozy veky eto amin'ity lakozy ity ndre manitro andraso indri anaovako azy fa tena aiza moa kiny tamana amin'izao mivadindrika sady zavatra tsy sarotra nge jerendri fa 2 minitra ny fitenenana de vita ndre ary to miverina natory ndrety kala Claire ka mbola te atory be ako zay de vita ny lakozy ary ny trano fandrinandri ndre manitro mitsangandry anambarako an'ity fandriny ity ndray re zampo mbola atao trano ka andriko nge tonga lo loatra tsy mety zao ry kala kely tia fa iza nykapinenareo na atao trano ndry manao maloto ka ao tokotany ao re de manino ndry rahana manao
Za kosa aloha tsy voaka any amin'ny alina ka mifanena amin'ny antoany ako. Kosa ry Claire, mariny tsy misy lehilahy tamana amin'izao kosa e. Mifindrandry ery anamboarako an'ity fandriana voretra be andritika. Ndrikokiko. Mba indriva tena mamenatr'olona izao ry anina. Mariny, sady tsy hoe sarotra na mandany andro be nge fa dia ohatr'izao dia vita e. Zay, ny salon sisa. Jery indri fa amin'izay manao volon'olona na tranony ireny no ahitako fa misy olona ozy izy indri rehefa mivoaka ny trano izy tena ohatran'ireny tsy kasindalitra ireny fa ny ao an-trano ozy izy indri. Raha izay toerana farenana fako ireny ozy ny fitenenana mbola tsara. Ndry koa tao manao toy izanyko. Zay koa zao dia vita ny salon. Denona ny olona amin'izay zao ka. Kinga be kosa ny saondry ity izany e. Ka sarobidy ny fotoana ranona. Sady zako efa zatra miasaingany. Any amin'ny hopitaly indri raha mitavozavoza dia be maty. Tsy meloza aho Ka marina izany e. Fahatarana kely fotsiny any dia mety faty olona raiko. Fa mitsikikely hoe indri fa adiniko mijery nifindri. Ay, zao. Ndray tena miova be kia. Zany ve? Tsara be mihitsiko. Zany ve? Mahay aho io mpanao nifioko. Ndray tena averina le Claire teo aloha marina. Zay vao tena niova. Tiako be mihitsy zao fitsikindry izao. Tena marina kosa aloha fa nentina naovany azy. Nandrino aza mahita e. Mety be ty fa misaotra. Ka hitandry amin'izao fa miverina io le Claire teo aloha. Dia misy akanjoko efa tsy anaovako tsony koa reto netiko reto e. Fa mbola tsara. Tsara nanaovako. Fa inona daholo aky izany saondra tsy mahamenatra ve aky Zao ny lazaiko andri mampalahelo aho ny toerana misy andri dia everiko fa adidy amin'ny mampinamana be atsika sy indri ny manarina an'izany. Ny zavatra sasatsasany izao no efa tafarina dia mila ezaka kely ny atao indri sisako. Ohatra ny fahadiovana sy ny filaminana entindry ato an-trano dia ho avy ny fahasambarana tedavindri. Engane aky. Raha voalamindry tsara ty fonenandry ity ka sendra mandalo solo vatindry dia mino andri fa ho tamana iziko. Marina ve? Ho hitandri eo indri vao mahita amin'ny fitsikindry fotsiny izy dia tonana. Ty saory ty koa Allô, saondra ve? Eny Claire. Izy ihany e. Ary aiza ndry izany saondra no tsy hita tsony Tena malahelo andrika izy Mba malahelo angandry. Ka misy inona e? Efa ho ray volana mahery ingendry tsy hita tsy azo amin'ny telefonina koa. Ka misy zavatra manahirina kely aho fa ho avy raha mahatsiaro andry Ay. Ka manao ahoana aloha ny fiainandry hatramin'izay elaela izay e. Mandeha tsara. Ka zay mihitsy ake ny tsoko andry hoe inona no ataoko fisaorana andry e. Fa ahoana? Tena tafaverina sy mahatsara kisolo Marina Ie, na ataoko daholo aky ireny torohevitra nataony lazaindry ireny dia lasa tamana be mihitsy izy Ka hitandry izany. Ka indri izany tafaverina fa ny andray tiany tsy hitako. Tsy hita hoana aky. Efa ray volana mahery izy izao nitsonody sady tsy fantatra hoe nakaiza. Atsoina ny telefonina tsy mamaly. Fa loza inona koa izany Tsy fanao ny tiana mihitsy aloha izao e. Zay no nanahirina sy tsy nahitandry atatoato. Ay ve? Fa za matahotra indri fa milamina foana io e. Enga nefa zinga ny tsoko andry hoe hatramin'izao dia lasa olona mahafinaritra ny vadiko e. Dia tena faly be kiara mitoy izany fa karakarao tsara an'izay e. Azondri? Eno e. Fa mieritreritra izay fomba isaorako andriny aho zao e. Ndry ve adaly aza mieritreritra an'izany fa izay aso nytokantrandry atao. Eny aky fa miatso andry ihany Zay fa veloma Veloma? Saika adingo aky efa mitoejazany saondry Ay ve? Manitra irery se zany sakafo ataony se zany inona zany zao ka?
ao aloha esorina ny akanjo ny se fa teo tonga de hany amin'ny sakafo ny sainy ka tena vo miditra antrano de manitra tena lasopy re zany ay ve hitanseho ny tsirina ary se zany ange to tonga aloha androany ka novitako aingana ny asako de lasa fa maika te ahita ny fitsiki ny seko zany mihitsy mampime koa se andraso fantatra ny lasopy fa fantatro fa visana ny se io eto aloha se mipetraka sa tonga de atao ambola tabatra aleo tonga de eto amin'ny latabatra rehefa masaka ny sakafo ny seka mampanona be zany fofony zany ko eto ary se fa antotra ny lasopy nasiko paty be deabe mihitsy fa se mako to tia paty be ko ay fantatro zeny aretiko asa misy raha nasino mihitsy angamba aty fa so de zany marina fa ny sinoa ange hono ny tena mankafy any tomy paty tonitra klere ay masotoa re mamay be fa tandremo ary se angaty sy mihinana ka mijery any se mihinana aloko masotoa raha mijery ako fa ono ahe efa ela mihitsy any soka nanontany an'si fa ohatrany tsy misy fotoana foana hatramin'izay klera ny amin'inona osy ka noresahany amin'ny akapobeany fotsiny ilay hoe iza marina hoe le naman'se nanampy an'se de nahatonga an'izao fiovana be tamin'se zao olona fantatro ve ay ve namako be tany ampianarana izay ny tena zavatra kisendrasendra be nge nyonanay teny etseny teny etsena teo Besarety teo amin'ny tsena Besarety Besarety de iza no anarany klera iza ay mbola tsy volazako tamin'se tamin'izay saondra no anarany fa nanino ny se ka nisondrovaka fa tsy ao aleo dombo kely lamosony se ao lasa tany amin'ny lalakafa angamba ny patiko ao fa kapokapoako loza koa zany fa lasany amin'ny lalandrivotra marina lay paty aoka aloha fa lasa te ando mihitsy aza fantatra klera loza ina akory ety ity re misy serveta raha ilainy se misotra ndraso isotranao fa tena mbola misy mitsivaranao mitratrako mihitsy lay afazataitaitro se fa tsy manino io ka ise lasa boramena be ohatry ny sakaiko tsy manino io afa somary tomafomafy eo amin'ny lamosiko ao aro tata zao zay ka sady sepotra teo zay aoka zay fefa milamime sotra kia aiza am'izay le lasopy teo fa tapaka hatramin'ny fahazotokomana marina tsy manina tsony se fa milamina ary klera de azo toizana andraisantsika teo ny momba nina moa izy teo fa adingo sady le namako ay tokoa moa de ahoana hoe saondra ho any anarany ary niarany anatra zay de nifankahita tapitapoka teo oatsiny de kakabe izy raha hita hoe za ve ono ty saika tsy fantany aho de nalahelo be izy de tapakevitra izy nikarakara de izy daholo ange nanao an'izao hoe ahoana ary klera miasa iza ono ty saondra se zany ka vehivavy ry se mpitsabo-panampy any amin'ny hopitaly izy ndri fa tao mbola kofona nety izy domboka andrato aoary lamosiko se atovy mafimafy hoe fananina teo paty se kofona indray aho ka lasa tany amin'ny avokafoka indray le paty miosakay kely raha misy ao miseho ka misy ao ka andraso hoe ity ary mety ve raha sina sakay mamerina ny fahazotomany ty ka misotra ao anga lasa napalay komana le izy teo ry se le tiako taperina aingany ty lasopy ty fa iresaka sika seka fanga resaka maikabe no fitao miadana aloha ny sakafony se vity ka tsara be fa misotra zay vo azoazoko ny haiko marina ry klera fa ina moa ny resaka nylazainy se zany zao nizy ro malalako nieno any se za taitaitra aloha se fa rehefa misy vai eo amin'ny tena de tsy miandrela fa tonga de potserina ihany mifanafodiny ry klera aiza no misy vai o se ny tokatrano sika ry se ninona tsy azoko aza taitaitra ho asy fa ity saondra namany se sy nanova ary namonjy ny tokatranontsika ty no niaraka tamiko hatramin'izay ahoana hoe solo ka efa hoe aza taitaitra ho asy tsy maintsy vakina ny resaka fa sao mitarazoka loatra
ka hoe ilay saondra namany se io a io no niaraka tamiko hatramin'izay nandozako any se izay azo se ve zany fa raha fantatro hoe namany se izy aloha de tsy niaraka taminy ahy azoko antoka saingy tsy fantatro mihitsy fa vao nyteny se hoe saondra no anarany petraka eo akaikiny tsena miasa amin'ny hôpitaly de tonga de fantatro fa tena saondra io ary de i fonoko amin'ny circulaire ny anay moa de fiarahana tsy misy fatotra tsy misy tery nefa de nifampitondra tahaka ny mpivady rehetra nge Andriamanitro de saondra ka tsy misy azotsika omena tsiny zany satria tsy nisy nanampohan'izany angericlery fa ny fahadisoana de ana satria zany ny ilany saondra dia ahoana keny fomba ilazana an'izao raharaha zao amin'ny saondra tena menatra be azy aka fa isenina nina no menatra ary ny hoe ahoana ny ilazana an'izao any saondra de raisiko andraikitra zany ka tena tsy te iona amin'ny mihitsy ary seka ka andraso aloha alamiko ny resaka de huit eo fa tsy misy fahadisoanareo roa zao zavatra zao za ho any tompona andraikitra amin'izany de aleo za ihany no andamina ny tiraraha ty azo misevy zany klera lozy tirosoloka fa sao de mba diso ary se fa tsy saondra zany satria tiana ne hono ny anaran'le vadiny zany nandainga taminy sea tiana no anarana nolazaiko taminy fa anarako izay le izy Andriamanitro de ahoana re zany anio ihany de resaka aminy ary de ho hitan'izeo fa tsisy olana io mila milamitsaina tsara fotsiny se lazaiko amin'se tsara manko fa efa tapa-kevitra tanteraka fa voalohany tsy andao any setsony izay faharoa de ose tsara de ho faranako tanteraka ny fiarahako amin'ny saondra zay mazava tsara am'se zay tsy saraka amin'ny setsony aho satria tena tsapany tanako sy hitany masoko niezaka sy fivana be de be nataony se eny mampalahelo ihany mieritreritra ny saondra satria avy aminy nahitana an'izao saingy se no vita soratra sy fanamasinana tamiko ary se koa ny tena tiako zay fse ary aza mitomany moa fa olona hanomboka fiainana vaovao ve de asy ho akely lay fitsiki ny se vitsy mpanan'iny de avy eto amiko klera avy ino ty antsomaiko tiritiana de ahoana koa ty manao fotoana ty amin'ny trano fisakafoanany ty zao saondra mipetra aloha fa misy resaka goavana be ary mba taiza foana aloha elahy ty fa tena mampitebiteby tsy misy toizany mihitsy ka mipetra aloha afa be de be ny resaka fa misy inona ary fa tena mampatahotra any mijery an'lahy inona aloha ny sotrony lahy aloha ranomboankazo raha misy raha misea mba meo kely ranomboankazo nge de asiako lasy ny anahy ary ny an'lasy saondra asina glasy aloha am'izao ihany ka ny anomboako ny resaka aloha de fisaoana ny lahy dre fisaorana ny amin'inona fa tsy azoko misaotra ny lahy eram-po eran-tsaina fa nanavitra ny fiainako lasy saondra tsy za ihany anefa fa nitokatranoka koa mbola tsy misy azo kaina aloha hatramin'izao raha tsy alahy de tsy niovy klera klera le tsy nivadoko ahoana no resahany aho fa elany nanova tanteraka ny vadiko ary izay no isorako any lahy mafy de mafy satria no elahy hoy aho de avitra nitokatranonay saondra ve ka klera mivadiny lahy iza moa no nanam-po ka tsy misy nanam-poan'izao zavatra zao saingy amiko de lahatra zao saondra lalana tsy nialanana tamin'ny fomba hoana na tamin'ny fomba hoana io aloha no ramboasasotro de hitondra fahasalamana ka rehefa nandinika mafy de ny mamarana ny fiarahantsika ny lalana tsy maintsy izorantsika saondra tsy maintsy misaotra ny lahy be deabe azy satria tena navita asa so tamiko sy tamiko klery lahy tonga sahady ve ny malalako tonga sahady fa maikaiko hijery ny inona aza osy seka asa maika hijery ny ary iny ny valompena amse iny zay
variana mikarakara mafy ny tokantrano angasika tsy hitany seza nanatsofoka ny taratasy ty teo ambaravarana e. Taratasy inona ry se? Ka voniditra teo de hitako ty taratasy ho anse io ko. Aiza hoe? Iny e. Efa vita eo ambola tabatra io aloha ny lasopony se. Ay, misaotra. Andraso hoe jereko ty taratasy ty. Ho an'ny Klera namako. Taratasy avy amin'ny saondro ty ry se a. Avy amin'ny saondra? Ie. Vakio e. Ho an'ny Klera namako. Miangavy andria anana faharetana kely amaky ty taratasy ty, fa somary lavalava ihany izy ty. Voalohany de mifona sy mialatsiny amindria fa noho ny lahatra zay sari-patarina de ohatriny hoe naka ny vadindria. Tsy naka fa noho ny tsy fahafantarana de niaraka izay solo vadindria. Tiana moa no lazay ny fahanarany. Raha fantatro fa manambady andria izy de tsy niaraka taminy fa tena nafeniny tampoky ny momba azy. Ataoko anatra ho ary anatra ho an'ny rehetra hoe fataro tsara ampiasao ny fomba rehetra ahalalana ny momba ny olona iarahana. Ka atao toy ny resaka tany ka misahirana makany amin'ny birao ny asa fananantany mihitsy makany atao hoe sertifika juridika an'ilay tany, fa marobe ny fitaka ataon'ny lehilahy amin'izao fotoana izao. Faharoa, tsy manenina amin'ny zavatra vitako tamindria sady ataoko fifaliana aza satria asa soa tahaka ny asa soa rehetra nataoko tamindria. Ny zavatra farany mba angatahako amindria de izao, raha vavy ny zanakindria de ataovy hoe saondra ny anarany mba ho vavolombelony asa soa vitako tamindria. Ary raha lahy de ataovy hoe Tina, veloma ho saondra. Mandroso aloha raha matoa saondra. Mbola misy marary ho jerena aveo sa? Manaona dokotera? Iny raisina toy iny ny farany dokotera? Iosa. Be zay marary androany zay nipetrapetra aloha ianao misaotra anao dokotera. Toa hoe nampiantso ahony ianao? Tena marina zany. Ary tsara fahatongavana ianao fa tsy misy marary ho zahana tsony zany io ka de malalaka tsara zao ka. Fa ny asanao zao tsy fantatro hoe si ny efa tany telo mividy tsy be asa takanao ny androany. Nenao tena vahoaka be. Tena vahoaka marina fa mba vitako alolo ihany azy androany iny tio. Eno ka momba ninona le izy dokotera? Ka zao miala tsiny de meloa aloha fa tsy otriny hoe hiditra amin'ny fiainanao manokana. Ialako tsino ny fiainako manokana? Zay mihitsy. Ianao manko hatramin'izay mifaneraseratsika teto amin'ny hopitaly zay nandritra ny taona ray zany de olona tena sarika sy be vazivazy. Ary isan'ny mpanampitsabo fahalava marisika amin'ny asa isan'andro tsy mba kamokamo zany tokafanao be loatra zany dokotera? Ka tena hafa mirehetra mihitsy ianao. Tsy mba le olona manahira ny fandraisana zany fa miramirana foana, mavitripitrika foana na de sendra ny asa manahirana azy. Tena olona mahafinaritra mihitsy zay no azo ilazaina azy raha fitinitra. Izy daholo ve zany dokotera? Ka rehefa tafaraka miara-miasa aminao de tena mahazo aina mihitsy hoe miaraka amin'ny mpitsabo mpanampy azo antoka tanteraka. Tsy afenoko aloha fa tena faly mihitsy ary efa nolazaiko tamin'ny dokotera lehibe mihitsy fa olona matederana eo amin'ny asa. Misaotra anao dokotera. Eny, ary tsy zaririny fa zay dokotera rehetra de mahatsapy zany lazaiko zany ianao daholo Tena mahafaly mandre an'izany na de doka aza ny tena betsaka. Azafady aloha fa tsy misy doka ao zany na kely aza fa tena zavatra marina saingy misy saingy ihany. Saingy tato ato tena tsikaritra fa tena tsy hita taminao tsony ny voalazako rehetra teo. Lasa olona mangina be ianao fa tsy tahaka ny taloha tsony. Malomaloka be zany endrika ao lasa viditeny ary nitsika fanaona zatra raha de tsy hita tsony. De miala tsiny aminao fa ohatrany hoe mifosanao zay mpiara-miasa hoe inona no manjoany saondra tato ato fa tena niova be mihitsy izy. Zany niova ve? Na de anao kosa ve de tsy ahatsapany zany. Asa hitanao na de zany famalinao zany fotsiny aza de tena tsy fanaonao mihitsy zany losy ka zao tena miditra amin'ny fiainanao nefa olazaiko rehefa avy eo ny antony fa mba saika ny tany ianao raha avelanao. Mahazo ka.
inona kay ny olanao e? Ny olako inona no mahazo anao io? Lehibe anao atao amin'ny hopitaly a rehefa mba nianatra kely mikasika ny toetra sy ny fiainan'olombelona ihany ka azoko tsaina fa manana olana ianao eo amin'ny fiainana. Mahazo matoky ahy ianao fa ho tsy ambaratelo zao resaka iresantsika eto zao. Hitanao fa na dia ny telefona azy io mitapahako mba tsy hisy anelingelina atsika. Misaotra anao a dokotera, tena marina fa manana olona be ahy. Tonga dia tapahako ny teninao fa ampy ary ny fanekenao fa manana olana ianao ary azo antoka fa resaka tokantrano io fa zao efa manambady nga moa ianao io? Tsy vato fa mbola mpifamofona azo ilazana azy. Azoko ihany ny aina. Ahoana? Ka no everiko hoe manambady vita soratra ianaoko. Ay, mbola famofona fotsiny. Dia misy olana zany eo aminareo sa tena rava mihitsy? Tena rava mihitsy. Ary toa mafaly ny dokotera le izy. Ka tena tsy afeniko anao nefa nisy vesatra be tato amin'ny lamosiko tato eniko hoe nialana andriany zany. Azafady tsy hoe ny maharava ny famofonao na afaly ahy sanatria fa ny ahafahako milaza-pahalalana aminao ny faniriko efa ela tato amiko ny amboraka fitiavana aminao. Tafavoaka ihany ny marina la. Mampiomehy mihitsy ty dokotera ty a. Tena tsemboka mihitsy a marina. Misaotra anao Andriamanitra fa tafavoaka ko ihany marina. Fa mba karazan'olona inona ianao dokotera? Sy karazan'olona mampalahelo ary sahondra. Mampalahelo ahoana dokotera? Ka zasy ianao ny raha milahatra miara-mitsangana dia mihoatra eo amin'ny 5 na 9 santimetatra eo ianao. Tsy hoe fono izany mampiomehy ahy fa aza toizana fa tantaraiko zavatra ianao. Efa tany am-pianarana mbola ambaratonga faharoa nefa nataon'ny ankizy fimehezana. Saingy saorako an'Andriamanitra satria nanome heritsaina izy nanao hoe ny tenako ny fo fa ny saiko ataoko lava no ireo mpiara-mianatra tamiko ireo. Saingy nanosika hianatra mafy ary natonga ao mpitsabo toy izao. Azonao? Raha lava noho izao a tena tsoriko aminao fa tsy tafita toy izao ka. Ary mbola Andriamanitra koa nanome hery any laza tao apoky taminao na dia somary tera-tsemboka ihany aza vao tafavoakako le izy teo. Dia ahoana ny tohany ka? Ny tohany dia tsotra ry sahondra. Angataka anao vady a. Tampoka be izany dokotera? Eny, tena tampoka ary tsy nampozonao mihitsy. Saingy mila valy mamaika. Andray kosa. Andraso aloha e. Ny antony mantsy dia izao. Mbola ianao rery aloha ny lazako an'izao a. Nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana Amerikanina anoho ny fianarana any amin'ny zareo. Atao amikato ny taratasy momba an'izay. Dia nanapa-kevitra fa anambady aloha vao mandeha satria mety maharitra ny fianarako any ka raha ikinao ny fangatahako dia miaraka tsika. Tena tampoka ho ahy. Ka mbola afaka mieritreritra ianao ka. Raha herinandro kosa ve tsy ampy? Dia aleo ary aloha heritreritra tsara mandritra ny herinandro e. Dia milaza aminao ny valiny amin'ny herin'ny androany. Eny ary. Allô? Sahondra miaino? Allô Sahondra? Solotiana. Inona no azoko atao anao? Aizany misy anao io? Mbola any am-piasana ve? Mbola perinasa mihitsy aho zao. Fa ianao aiza? Eto ambavahadin'ny hopitaly aka. Ka tsy tafiditra aty amin'izao oro izao. Sady zao tena mbola misy marararahana maso akaiky mihitsy ato. Za nefa te hiona mafy aminao sady misy zava-dehibe tsy maintsy olazaiko ka tsy mety ve raha miandry anao any an-trano ahy? Vao maika tsy mety. Fa manao ahoana aloha Claire e? Tsy maninona izy fa azavadiko ny resaka e. Misy zavatra goavana tiako lazaina anao ah. Ka sarotra miaondro zao e. Tsy taka ny talohantsony, indrindra manomboko izao. Fa nisy inona no lasa tsy afaka miaona intsony? Mbola lazaiko anao ihany e. Tsy maintsy lazaiko anao ihany. Fa miaona anao aloha zao tsy mety. Finona nefa izany tianao lazaina izany e. Ankatsy azo lazaina amin'ny telefona. Resaka tsy firesaka amin'ny telefona aloha Sahondra, saingy tsapako zao fa tsy mety aminao ny miaona dia fitianketo ilay resaka e. Miaona anao saingy afoy izy fa mbola manara-maso marary ah. Ka izao ilay izy e. Tena fitianiko faran'izay foy.
lavalava ihany ny fotoana ny arahantsika nefa tsy misy fahatsiarovana tena ny vaingana na de iray azy de teananjanaka aminao ahy zay ary to tsy mahataitro anao koa ilay izy ka ho taitra hoana moa fa de voraiko izany eritreritra ao zany fa tamika loatra amiko le izy de mila mieritreritra tsara efa nanao asa soa an'ny Claire ianao nanao asa soa an'ny tokantranonay koa de tokony hanao asa soa antsika koa raha ny marina raha tsy manao zany ho antsika ianao de ohatrany manao sotapany ihany ka raha amiko tsy mety tsara ny sotapany azonao eno ahy ho eritreretiko ary de amin'ny valina anao atsoatsy roviny zany saondra amin'ny heriny anio eny fa de manantena ahy amin'ny heriny anio tsy maintsy mandre vaovao avy aty amiko ianao amin'ny alakamisy zay ndry tovizana be nge fijeriko an'se zany tena vizana be mihitsy fa todotry ny asa androandro Claire mipetrary efa misy lasopy vonina ao an'se ao aloha esoriko mipalitao an'se de mipetra eto asa zany marina tena zay io tonga de mihinanana za sady lasopy zay tinyse mihitsy io tsara mihitsy marina tena tsara fa misotra fa misy vaovao lehibe olazaiko an'se or Claire sao de vaovao mahakendy ndraika isindrovako eto ny paty asa mbola mihinandray ary aloha fa amiko aloha izy de vaovao mahafaly lazao ary atao mary azy amin'ny sapotsy ony saondry io tonga io ny fanasana antsika roa roviny izy teo Claire amin'ny sapotsy zao ono marina raha ho afaka amin'izany ahoana ka tena be dehibe ny asanay io zao ary mety hidina ny fianaratso mihitsy amin'io de izy hono ny vadindry Claire to hoe dokotera ao amin'ny hopitaly ao ihany izy io sady ny mahavariana de ny hoe vao vita hono ny mariaziny zareo de anainga ho any Amerika hono zareo iny andro iny ihany zany ay io zany ny vaovao nolazainy tamiko tamin'ny telefona hoe amin'ny lakamisy tafaraisaka taminy angah ianao tamin'ny herin'ny androany iny raha tsy diso tsy alakamisy moa androany zay zany hitako moa tsy nanokatra telefona mihitsy izy androaniko ny antso azy angase ny antso fa namony telefona izy ho ary Claire voky aho zany fa aleo atorika ary to tsy lany akory ty lasopy ka hoe voky aho ako inandray azy sa vanako se misaotra fa avelao atorika tsy Claire kotsy ka tena tsy nihinana ny atsasany akory eny angese teo aoko zao fa raha te hanao asa soa asy de avelao atory zay eny ary fa de tafadrimandry ary ny farana teo ary ilay tantara indray miseho nosoratany Raminso Aimé tantara nampitondray ny lohateny hoe asa soa ireo nanome aina ny tantara Lamfsioly miaraka tamin'ny Faly sy Rakoto tovorazana mamonjy no minandray feo Anjariliva no nanatotosa